La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Ho sarotra ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'ny fihenan'ny tetibola natokana ho amin'izany ao anatin'ny tetibolam-panjakana nasy-panotsiana farany teo. Tsy misy afa-tsy iray faingo 12 isanjaton'ny tetibolam-panjakana no natokana ho amin'izany. 40 isanjaton'ireo zazatratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika raisina an-tanana amin'ireo sity 50 any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy no efa sitrana ankehitriny. Na izany ary mbola ampitomboana ny isan'ireo sity fandraisana ny zaza amin'ny fihenana hatran'ny tsy fanjarian-tsakafo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, nanatanteraka fitsidihana tany renan'ny Palatina, toerana izay isan'ny vomafy indrindra amin'ny tondratrano any Eropa amin'izao fotoana izao, ny chancelière allemande Angela Merkel, fotoana izay nanavarany fa tsy tazana potsiny fa andray andraikitra ny fanjakana. Ny andinindinindreo arahinao afaka fotoana fohy. Maratra ny mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny fahita lavitra kolo eto dia miaraba manokana ho antsika mpanaraka izany amin'ny faritra Tsirariavy indrindra ho eto nivo ny faritra Agnalamanga ho antsika anomboana ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny ity anio ity ho sarotra ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara amin'ny fihenan'ny tetibola natokana ho amin'izany ao anatin'ny tetibolam-panjakana sy Panitsiana farany teo. Raha ny fantatra tsy misy afa-tsy ny iray faingo 20 isanjato monja amin'ny tetibolam-panjakana rehetra mantsy no natokana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana. Dia rahantsika ny makasika izay. Na efa lany teo anivony anteny miararoton tazany tetibolam-panjakana sy Panitsiana farany teo, isan'ireo sehatra nahitana fihenana tetibola goavana ny lafi ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana. Raha raisina amin'ny tetibolam-panjakana rehetra, tsy misy afa-tsy iray faingo 20 isanjato monja ny vola natokana ho an'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana. Efa maro ireo firahasamonim-pirenena no nanao antsoavo ny amin'ny mba tokony hanara-penitra araka ny fiteny mahazatra ny fandinihana iny tetibolam-panjakana iny. Fantatra fa nihena ny vola ho natokana ho an'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy izay mifanipaka tanteraka amin'ny politika ny amiarenana ny Madagasikara ho nosy maitso. Raha jerena, mitombo isantaona ny alamay eto Madagasikara sy ny faritra lazaina fa arovana nefa tsy voaharo. Manapirofo izany ny any Antimena Menabe, Ankarafansika sy ny maro tsy voatanisa. Hatramin'izay, efa tsy ampy ny tetibola natokana ho an'ny tontolo iainana izay mbola nienina 330 isanjato indray tamin'ity taona 2024 ity, na ihany koa iray faingo 20 isanjato monja amin'ny tetibolam-panjakana rehetra ary mbola miankina amin'ny fambatsim-bola avy any ivelany ny ampahany betsaka hoenty miasa. Ho tanteraka ve ny tanjona amin'ny famerenana any Madagasikara ho nosy maitso, io no isan'ny fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao sy ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ankehitriny. Raha izay makasika ny lafin'ny tontolo iainana fa ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon'ny Nosy indray kosa no entsika anohizana ny fotoana ny fampahalalam-baovao. 20 isanjaton'ireo zaza tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika noraisana tanana tamin'ireo sity miisa 50 any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy no efa sitrana soamatsara amin'izao fotoana izao. Vokatra izay hita tao anatin'ny 3 volana izay. Na izany aza mbola ampitomboana ireo sita fandraisana ireo zaza ireo mba hampihenana trano zany tany tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon'ny Nosy izay. Nelana Refson. Ho ampitomboana ny isan'ireo sity mandray ny zaza tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Tao anatin'ny 3 volana, 20 isanjaton'ireo zaza no raisina an-tanana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery no efa sitrana ankehitriny. Izy ireo izay no raisina tamin'ny sity miisa 50 tao amin'ny distrika Anamboasary Atsimo. Raisina tamin'eto moa dia ilay zaza totsika hoe mamma tratran'ny malnutrition modérée izay tafiditra ao anatin'ny bande jaune rehefa atao zany ilay fitiliana. Ary ny tanjona dia ny ampitomboana izay site communautaire izay anakaikikay kokoa an'ilay vahoaka ny fitsaboana n'ireo zaza tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo ireo mba tsy hataraiky loatra zany ny fitsaboana ary mba hanasitranana ilay zaza mba tsy hiverimberenana izay
tsy fanjari-tsakafo mahery vaika zay. Ronjato isa ireo ankizy tratrany tsy fanjari-tsakafo mahery vaika noraisina an-tanana tao amin'ny site communautaire Fokontany Ankiririky, commune BR na distrikany Amboasary Atsimo, izay nisitraka fitsaboana mifanaraka amin'ny tsy fanjari-tsakafo, miampy fanafody sy sakafo ihany koa. Ary amin'izao fotoana zao dia afaka miteny izahay hoe raha ny famatsila ny fanafody dia manana ny ampy isika mandra-pahatonga amin'ny faran'ny taona 2020 sy 2021. Ho fanarahana ny fiovan'ny toedrara any amin'ny faritra Atsimo, tonga nijery ireo site fandraisana ny zaza ny ambassadeur ny Suisse sy ny tompon'andraikitry ny Nations Unies eto Madagasikara, niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka toy ny ORN ary ny PAM. Manay ny akan'ny olona ny tany noajariana hatr'izay ireo tany sapamokatra eny laniera eny Ivatoeny, tany manodidina ny 17 hektara no misy mitady haka hoy izy ireo ka anderan'izy ireo ny tompon'andraikitra isan-tokony. Ny tranga tahaka izao izay isan'ny antony iray lehibe nanaovany ny lalàna mahakasika ny régime juridique de la propriété foncière privée non titrée izay voalany teny anivon'ny antenimera Rotonta farany teo iny. Gaëtan Andriasalavo. Manay ireo tatsapam-boly izay nanajary ny tany manodidina ny 17 hektara ny laniera ankehitriny fa hisy haka ny tany. Araka izany, nanao hetsika fampiratiana sy fampahafantarana izy ireo ka nanamafy fa mananajary ny tany tamin'ny ampolo taonany maro. Afaka manam-pirofy ianao fa tsy manatsiny hoe masony lalàna dia mahazo fanavaovao ianao rehefa miala eto. Fa alohan'izay dia mila mahafantatra ny lalàna. Tanjona raha ny fanazavana ny anairana ny mpitondra fanjakana, ijery akaiky ny toedrara. Izay nanajary io tsy nisquatte fa décret nametraka anay teo amin'ny alalan'ny MVR. Ary tany Bruxelles zany ny sinena tamin'ny 62. Dia misy statut mihitsy io misy cahier de charge anay tantsaha tsy maintsy tanterahanay. Dia tsy maintsy manajary, tsy mahazo tapaka aloha izahay. Dia rehefa manaraka raha tonga 5 taona, zay voatsoratra any amin'ny décret any dia rehefa tonga 5 taona afaka manomboka mividy an'io izahay aloha tsikelikely. Taty aoriana rehefa niova ny fitondrana raha ny fanazavana hatrany, adino ny resaka azon'ny mpanajary tsy afaka nangataka ny tany-panjakana ny mponina. Ankehitriny, milaza izy ireo fa efa misoratra amin'ny olo-kafa ny tany. Zay misy mitady haka ny ambony latabatra any. Ary tonga eny aminay amin'ny andro alina mitady hanototra ny tany, mampitahotra ny tantsaha, milaza manana taratasy. Kanefa izahay ireo dia efa nonona ary nanajara an'io tany io nandritra ny 9 taona mahery. Fa mahavery fanambola velona ny tantsaha izay zavatra ataonay androany dia ny fahenon'ny tantsaha. Misy olona tsy fantana vahiny na tompo tany fa miafina anatin'ny 4x4 fumé reny milaza tompon'ny tany kanefa dia fambolen'olona ny eo, fiompian'ny olona ny eo, fiompiana trondrony eo, fiompiana ganany eo. Ny tranga tahaka izao no nandraisan'ny mpitondra fepetra indrindra ny ministera tompon'andraikitra ka nametrahana ny lalàna mahakasika ny régime juridique de la propriété foncière privée non titrée. Natao io lalàna io izay lany teny anivon'ny antenimera Roantota mba hisitrahany vahoaka malagasy izay nanamaito molali ny tany nandritra ny taona maro nefa tsy manana taratasy eo ampelantanana hanamarinany ny fananany ilay tany. Teboka maromaro ao anatin'io lalàna io no manam-pirofo fa tsy haka ny tany izay efa vao mainty milalin'ny vahoaka ny fanjakana araka ny voiziny ny olona sasany ankehitriny. Midika ihany koa izany fa vonina iady ho an'ny tombontsoany be sy ny maro ny mpitondra ka tsy anaiky ny anomezana tombony ho an'ny olombetsy. Tsy ampitsony ny fananana diplôma amin'izao fotoana izao raha hiditra eo amin'ny sehitry ny asa fa miampy fahaiza-manao sy ny fikarohana maromaro kokoa izany vao mety ho tafavoaka. Ny tsy fahafantarany tanora izay no isany mampanano sarotra ny fahazoan'izy ireo asa na eo aza ny fananana diplôma maro samihafa raha ny fanadidina natao. Onona saina. Mana amin'ireo tanora vita fianarana manana diplôma toy ny master no mivezivezy mitety orinasa sy mitady asa amin'izao fotoana izao saingy tsy mahita na tsy tojo izay asa mifanaraka tamin'ny fianarana natao. Lesoka ny tsy fananana fahaiza-manao ny fampiarana izay noratovina amin'ny zavatra misy eny anivon'ny orinasa araky ny fanadihadiana natao tamina ivotoerana iray mpitady sy mpandray mpiasa. Misy moa zao efa système LMD dia matetika misy ankizy zavatra hitanay misy ankizy manana niveau hatramin'ny DEA misy manana M2 fa tsy manana an'ilay compétence andrasan'ilay asa. Mila fantatritsika mantsy hoe ny asa ny ankizy amin'izao ohatra hoe formé nanao asa efa tsy misy efa tsy hisy tsony atsoatsy
no numérisation mivoatra be zany sehatra mifangatahana asa am'izao dia misy karazana asa zany efa tsy efa anjavana tsy ela any amin'le compétence digitale zany tsy ananan'le ankizy am'izao lasa tsy misy faiblesse nefa ary misy karazana métière mbola tsy ampianarina any ampianarana nefa takina be am'izao resaka big data resaka data scientiste maromaro moa ny any amin'ny resaka web sy ny sisa vokatra izay tsy fampinitrakefa izay maro amin'ireo tanora manana diplôma ambony no voasongon'ireo zandrany eo amin'izay diplôma izay rehefa tonga eny amin'ny sehatry ny asa raha ny fanazavana hatrany ny diplôme aloha amin'ny sehatra sasany izy ilaina ohatra hoe amin'ny sehatry ny bien-être resaka médical mizatra technique développeur web betsaka zany asa ilana diplôme fa amin'ny sehatra asa sasany na ambony ara ny diplôme an'le ankizy zany rehefa tsy hain'le asa dia mitovy amin'ny hoe tsy mahay dia eo zany le ankizy ny étudiant zany tokony hoe manovy fianarana izy any ampianarana fa manampy foana ihany koa izy manampy izy reriny manampy eo ny ilana an'le hoe manao recherche se documenter mianatra an'ireo asa vaovao hitranga zany nisy fotoana ny recruter développeur web mitaky M2 mitaky licence fa rehefa tena nataonay ny analyse-n'le dossier zany sy ny entretien sy ny test le olona manana M2 reny nataonay débutant nataonay junior fa nandray misy olona manana licence fotsiny nataonay senior miantony le ankizy zany curieux kokoa ny sasany ary mikaroka kokoa izy mandritra ny cursus fianarana zany fa ny sasany indray nandray fotsiny an'le fampianarana dia azon'le diplôme dia avy eo anefa izy rehefa mifaninana amin'le ankizy tsy manana le diplôme be fa mety hoe licence ny azy araka izany ilaina ny fananana diplôma sy ny filofosana hatramin'ny farany amin'ny fianarana atao ary tokony ampiarahana amin'ny fizarana asa sy ny fikarohana maro samihafa izany ahafahana mahazo ny trakefa mamaly ny filan'ny orinasa sy ho tombony amin'ireo mpitady asa izay maro izany makasika niny fa eo amin'ny lafim-baovao ara-tsosialy ndraiky kosa no hoentsika anoizana ny fono ny fampahalalam-baovao tompolasy tompom-bavy commune maromaro eo anivon'ny distrikany Moramanga no mangataka amin'ny fitondram-panjakana ny nisian'ny Tsenamora noho ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao satria maro ireo mponina no mitady vao mahazo ny haniko hanina treto fokotany misy 70 ao amin'ny commune Ambonivohitry Moramanga no ahitana izany izay mitsinjara ao anatin'ny toeram-pivarotana miisa 7 Gaetan Andretsilavo no mitondra ny fanadidina makasika izay. Toeram-pivarotana 4 namronana ireo fokotany miisa 12 mandrafitra ny commune Ambanivohitry Moramanga no itsinjarana ny avatitsinjo amidy amin'ny Tsenamora ao Moramanga. Izay ny fandrindrana nentin'ny mpitantana andaminana ka intelo isaky ny herinandro ny fisokafan'ny tsena taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy lasa teo. Fito no misokatra dia maraina be zahay aty dia fa mandamina ny manao contrôle ireo tompon'andraikitra ny tena moa eo ihany koa manaramaso rehefa nandeha ny livraison isaky ny fokotany amin'izao orantsika miresaka zao zany efa mandeha daholo ny vente rehetra amin'izao ary raha ny zavatra hita androany dia tena milamina tanteraka toy ny tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alakamisy. Fangatahana nataon'ny olom-bavim-bahoaka ao an-toerana tamin'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe nanokatra ny Tsenamora teny an-toerana nijerena ireo commune Trapasairanana vokatry ny fandalovany ny Avandra ny Aitany ary ny Fisiny Valanaretina izay nitarika fikatoanana ireo sehatra asa maro fivelomany mponina ao an-toerana. Amasolom-bavim-bahoaka ny tena moa zany dia ny angatahana amin'ireo mpitantana ireo dia mba ny fangarahana ny fitantanana io Tsenamora io ireo varomora sy menaka ireo zany mba rehefa natao hoan'ny sahirana dia aleo ny sahirana ny sitraka azy fa tsy hitady tombontsoa manokana amin'io na ara-bola zany na ara-politika fa anatao anasoavana an'ireo vahoaka sahirana izy io. Tsy andany koa moa zany dia mantisantiriny eto ihany koa zany ny fangatahana amin'ny filoandrin'ny Irina Rajoelina sy ny fitondram-panjakana mba hitaran'izao fizarana ny fanaovana ny Tsenamora zao mba tsy ho eto amin'ny commune Renivohitra Moramanga ihany fa mba ho any amin'ny commune Ambanivohitra ihany koa satria nisy fiantraikany amin'ireo commune manodidina ny Moramanga ireo ihany koa ny fahasahiranana vokatry ny aretina Covid-19 iny sy ny amiana ara-pahasalamana izao. Lamina amin'ny ankapobeny ny fitsinjarana ary miasa amin'ny mpitantana ny mpitany filaminana ahitana ny zandarmariam-pirenena sy ny polisy-pirenena ao an-toerana. Isan'ny andrandray ny vahoaka ihany koa amin'izao fotoana amin'izao fahantrana iainany izao ny fisian'ny Tsenamora tahaka izao.
Amarantsika ny tapany voalohany anaty fampahalalam-baovao ity dia mahakasika ny fivoarany antotanisa ho an'ny valanaritana Covid-19 eto Madagasikara. Araka ny antotanisa avy eo nivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mahakasika ny fivoarany valanaritana Covid-19 indray kosa ho an'ny andro omaly fa 17 ny volana Jolay taona 2020 misa 40 ireo tranga vaovao manerana ny Madagasikara izay azo tamin'ny fitiliana misa 40 ambizato ny totosaina 20 kosa ireo sitrana soamantsara ary olona iray no nambony ainy. Amin'izao fotoana izao mitotaly 13 ireo marary ao anatin'ny tranga fahasarotana manaraka ny fitsaboana eraky Madagasikara. Fa mahakasika izay Covid-19 izay hatrany nanamafy ny Premier ministre Frantsay fa isan'ireo vaksiny ankatoavana arafahana miditra ny Frantsa ny Covishield. Na izany aza, mbola tsy isany vaksiny eken'ny Agence Européenne des Médicaments ny Covishield. Hatreto misy 40 ireo firenena manaiky ny vaksiny Covishield. Ary isan'izany la Frantsa, raha io nambara ny Premier ministre io. Andrasany fanampipanazavana mahakasika izany, entiny tompona andraikitra avy eto amintsika. Isan'ny vetivety ao anatin'ny reto dokam-barotra reto sika dia hiditra ao anatin'ny tapany faharoa eto anivon'ny fampahalalam-baovao indray. Rehefa avy eo ary. Facebook, yeah! Facebook plus! Hello, Facebook plus! Alavoro mandritrin-droa herinandro en 2 giga. Yeah! Ankafizo ane! Tsindrio ny dièse 322 étoile 68 dièse. Vidiny 2 ariary fotsiny. Taverina eto amin'ny tapany faharoa eto anivon'ny fampahalalam-baovao isika tompoka lasy tompoka vavy Vanandro Rinina anisany mampitombo ny fotoana fanaovana ny didim-pototra ny tombo avy roeny ny zaza no forena tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taondasa noho ny fiverenana tao anatin'ny fiainana andavanandro. Raha ny fanadidina natao dia manodidina ny 10 alina ariary eo any ny sara ny fanaovana izay didim-pototra izay. Ny fanadidina makasika izay mety ny onona saina amintsika. Ny tombo hoarina tamin'ny taona lasa ny zaza natao asoavana tamin'ity taona ity. Antony izany no ny fisian'ny fiboana tamin'izany fotoana sy ny fahasahiranana maro samihafa ny aina ny isan-tokantrano. Andisy dia mitombo avy telo ento eo satria dia efa niralaka izay confinement zay dia niroso tamin'ilay forasa daholo ny ankizy. Satria dia atao anatin'ny tamin'ity saison anankiray izao tamin'ity fiam-potoana ity, izany hoe ny volana juin juillet eo, dia raha ny tenako manokana dia eo amin'ny zato no tato an-trano. Koatr'izay moa mbola misy ihany koa ireo faobe atao dia manodidina amin'ny 10 ankizy ihany no vita ankehitriny. Dia fahiny izy io dia ny rain-jaza no nanao azy ary dia tsy nampiasaina fanafody fa ny ravikazo no nanaovana ny fampijanonandrana hoe mostarde tamin'izany andro izany. Dia ny fanapahana koa dia tamin'ny antsim-pika kely na zavatra maranitra. Dia afara nefa dia ny fandrosoana dia nivoatra ny fandidinana forasasa zany ka lasa naraka ny moderna zany hoe ny finoetindry vahiny tany ivelany. Tsika moa miteny dipotra amerikanina nefa raha tena marina ny amerikanina tsy mifora fa dia ireo jiosy avy any findrana akany Amerika no namorona ny dipotra amerikanina. Dia nampiasa izy ireo ny resaka cotérisation, izany hoe nampiasa ny pistolet électrique izay sy mampandeha satria micotériser an'ilay raha. Dia zay nahatonga ilay hoe dipotra amerikanina. Na io azy izay fitombony zaza vita famorana izay tsy dia mandeha ny tsena ho an'ireo mpivarotra malabary. Mirona mankany amin'ny fanjairana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny. Fotoana zao aloha ty tsenaka vasara fa malafo 10 Israel tena vidina dia karaha maskarina raha tareo zao alaina 10 dia mety 20 zao izy tonga dia afisasaka raha zao zio alaina 20 dia tsy mety 10 Israel. Manomboka amin'ny 4 alina hatramin'ny iray hetsy ariary ny sarany fanaovana famorana amin'izao fotoana izao. Noho io sarany io sy ny fahalaviran'ny mpitsabo, maro amin'ireo ray aman-dreny no miandry ny didim-pototra faobe ataon'ireo fikambanana maro samihafa sy antoko toy ny malagasy miara-miainga izay mitety toerana maro amin'izao fotoana izao ho fanamaivana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny.
Amin'izay fanatanterahana ny famorana izay, maro ireo tsy mandala ny fomba malagasy intsony no ny antony maro samihafa. Ao kosa nefa ireo tsy manary izany ka mbola manao ireo fomba toy ny mivaky volo, ny mitotenitra sy ny fevoatavo, ny mampakatra ranomasina, ny mitsitsika, ny maka rano mahery, ny manentitra sy ny sisa, raha ny fomba eto Ankibonmerina. Rehefa vita ny asoavana, miteny ny olona nasaina hoe araba ririnina e. Ny tompotrano kosa mamaly ny samy vita e. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Nelson Mandela tamin'ny ity androany ity ny Sœurs Optimistes International Club Antananarivo Doyen niaraka tamin'ny masovoiny ny Afrika Atsimo sy ireo fikambanana sy orinasa mpanohana. Fotoana izay nitondrana fanampiana ihany koa ho an'ireo ankizy sahirana eo anivon'ny SICAD. Olona senatrano no mitondra antsika ny fanadidina mahakasika izay. Mariny isaky ny 20 Jolay ny andro iraisam-pirenena ho an'i Nelson Mandela. Tamin'ity androany ity nisy ny fanampiana ireo ankizy sahirana eo anivon'ny SICAD na ny Sœurs Optimistes International Club Antananarivo Doyen izay nitanterahana teny 67 hectares. Izao etsika izao izay mifanaraka indrindra amin'ny firehikevitry ny Nelson Mandela Foundation sy ireo orinasa nitovy fomba fijery taminy. Zany hoe izay ato amin'ny Sœurs Optimistes moa zany dia mandray tanana ireo fianakaviana sahirana tsy vitan'ny hoe fanomezana sakafo fotsiny fa misy koa ireo asa fanasoavana hafa izay ataonay momba ny resaka momba ny fianarana, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fiarovana ny ireo vehivavy izay tratran'ny fahasahiranana dia eo koa zany momba ny resaka fahasalamana. The goal for 2021 is to address or highlight. Ia, ny tena tandrona zany amin'ny fankalazana ny Mandela Day tamin'ity taona 2021 ty dia ny hoe hijery akaiky ny fahantrana satria ny vina napetraky ny Mandela Foundation tamin'ity dia hoe each one feed one izay midika hoe olona iray manome sakafo olona iray dia natao tamin'ity zany dia hoe manome fanomezana ho an'ireo olona mahantra satria ny tokantrano tsirairay avy dia tena hoe ny ainana izany hoe anohanana izany dia hoe inona ny azontsika atao amin'ny maha-olon-tsotra antsika hoe inona ny azontsika omena ho an'ny mahantra. So this is an opportunity on Mandela Day for normal people like ourselves to contribute something to the poor. Itony fiara-miasa eo amin'ny Sœurs Optimistes International Club Antananarivo Doyen sy ny masevoa ny Afrika Atsimo eto Madagasikara. Lafomba vao hafa tanteraka indraiky kosa tompoklasy tompoko vavy mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny faritra Androvangy sy ny manodidina iny amin'izao fotoana izao. Saika ny zaza tsy ampy taona no manatanteraka izany ary miara-miasa amin'ireo mpivarotena hoy ny Sefokotany. Olona saina mitondra ny fanadidina mahakasika izay. Isan'ny faritra mena amin'ity fandriam-pahalemana ny Androvangy sy ny manodidina ary ireo zaza tsy ampy taona no isan'ny manatanteraka izany hoy ny Sefokotany. Tsy mifidy entana angalarina ihany koa izy ireo. Nitrangana sy fandriam-pahalemana etỳ amin'ny Fokotany Androvangy andrefana tato ato aloha izy nirongatra be indray zany nitrangana tsy fandriam-pahalemana. Matin'izany ny alabotry moa zany tena matetika miseho. Matetika aloha ankizy ny tena mpanao ny zavatra zany hoe tsy ampy taona zany. Manomboka ny amin'ny 9 arivo any dia efa matetika misy zay. Ireo dia tsy mifidy angalarina zany ireo na ankizy na lehibe rehefa manao an'ilay alabotry aty fa izay zavatra rehetra mipetrapetraka eny an-tokotany manomboka hatrany amin'ny ataontsika hoe kapa, voninkazo, chardon, dia posety rehefa zavatra avelavelan'ny olona eny an-tokotany aloha zany dia alain'ireo daholo. Tsy voatery hoe tafiditra any an-trano izy zany fa rehefa zavatra mipetraka eny an-tokotany na lamba ary efa alaina. Na andro atoandro koa tsy voatery le lera resantsika teo hoe arivariva mienina sasany amin'ny fito. Fa misy na amin'ny 2 atoandro ary misy ihany zany. Maro ireo mpividy entana tsy fatam-piaviana eny amin'ny manodidina izay toa mampirisika ireo ankizy raha ny fanazavana an-trano. Mpangalatra izay miray antendro amin'ny sasany amin'ireo mpivarotena ihany koa. Secteur 5 moa ny sokajina anazy ety manamorona ny aty ampitan'ny Western Union zany izy. Manamorona ny EPP any Androvangy. Izy zany fatra somary manahirana rehefa hariva. Ny andro maizina ny toerana sy tena ampy-hazavana. Efa nisy ihany koa raha fangatana sy fitaraina tamin'ny resaka hoe éclairage. Indray koa misy miara-miasa amin'ireny mpivarotena ireny koa ireo. Sarotra fehezina kokoa zany ny resaka fanendana amin'ny andro hariva.
akaikin'ny arena bisy ihany koa misy an'izay trango zay. Rehetra le mpandray entana reto zany betsaka etỳ manodidina mandray ohatra hoe vidy reny dia efa ohatran'ny hoe favorisean'ilay ankizy angalatra anaty tolona tsy miasa eny an-tokotany ara dia amainy reo. Zay fa zavatra tsy dia hitany hoe miasa be zany dia efa alainy satria misy mividy tsy akaiky tsy lavitra nge dia misy mividy. Ifampitomboana isan'ny mpitandro filaminana sy ny fanaovan'izy ireo fidinana eny anelakelan-trano ary ny fanazavana ny tanàna amin'ny fametahana jiro isaky ny poto no vahaolana arosony tompon'andraikitra saingy tsy mbola ampy ny hoentomanana atreto. Mahakasiky ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana iny dia irositsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fitsidihana tany renany Palatina toerana izay isan'ny voamafy indrindra amin'ny tondradrano any Eropa amin'izao fotoana izao ny chancelière allemande Angela Merkel. Fotoana izay nanambarany fa tsy hitazam-potsiny fa andriandraikitra manoloana ny vonina mahazo ny vahoaka ny fitondram-panjakana any an-toerana. Fanadina eto amin'ny sariny France 24. Rano hatreny Ambalahana, fiara dibo-drano isan'ny takaitra navelan'ilay tondra-drano izay nandravarava toerana maro tany Eropa. Eto renany Palatina, toerana izay isan'ny voamafy indrindra amin'izany, sarotra ny fanatanterana ny asa ho an'ireo mpamonjy voina. Amin'ity autoroute ity, tetezina tsirairay ireo fiara sao misy olona tavela noho ny fiakaran'ny rano tampoka. Mivoaka ireo fiara blindé an'ny tafika misintona ireo fiara tavela eny ampovoan-dalana ahafahana mifamoivoy. Tamin'ny toerana sasany mafy ny tanjaky ny rano ka nisy fiara voasarika tamin'izany ka lasa ny fanao ambony ambany. Mivoatra isan'ora ny tatitra vokatry ity tondra-drano ity any Allemagne. Atreto 10 no efa fantatra fa namony ainy ary mbola manao ny fikarohana ny mpamonjy voina. Amin'ity tanàna iray ity ankoatra ny fikarohana atao, miditra antsehatra amin'ny fampinonana ihany koa ny mpamonjy voina noho ny alahelo sy ny orooro mahazo ireo mponina. Ireo gazety any an-toerana ampolony ny filazana olona tsy hita popoka. Noho izay vona miatra izay mandeha ny fanampiana vonjana vaky ary nafondrona amina toerana iray lehibe ireo olona noho ny mbola mety isin ny fiotsahan'ny tany na firodanany trano ka ampitombo indray ny takaitra iainana ankehitriny. Fotoana ihany koa izay nanambarany chancelière allemande Angela Merkel nandritra ny fidirana ifotony nataony fa tsy amela irery ny vahoaka ny fanjakana ary andray andraikitra amin'ny fanarenana ny tanàna. Momba ity lozany tranga ity atrany nanambarany tenany fa tsy misy voambolana malaza izao vonakoavana ny tranga tampoka izao. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny tompoka lasety mivoavindreo antsika manakatana ny fotoana ny fampalalamba-bao tamin'ity anio ity ankasitraka ianao tena tokantrano nanaraka izay nantramin'ny farany mametraka ny veloma no mandrapitafa mandrapiresaka sametana injanahary antsika jiaby veloma tompoko. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.